Ratsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Manao ratsin-jato aza ny mpanotaka ela velona ihany dia fantatro kosa fa isoa an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay tsara indrindra, ataonay ahoana tsy andohalika ihany koa ka mpanajany eo amin'ny tongomasinao, mba hiarahabanao, idera sy ankalaza ary voninahitra anao satria izahay no velona hatrampamonjena toy izao tompo dia noho ny fitiavanao. Izahay no mbola feno hery sy tanjaka ary fahasalamana toy izao dia mbola noho ny famindramponao ihany koa. Misaotra indrindra makatela Jesosy fa tena mahatsiaro ho sambatra tokoa izahay. Mbola nomenao tompo-pahasoavana iombom-bavaka miaraka aminao eto indray androany. Ary koa mbola afaka ihany koa iaino ny fampianaranao, andray ny fananaranao mba navaozanay ny fiainanay iray manontolo. Ko mba mangataka ny famindramponao Jesosy malala, mba fenoa ny herim-panava aminao izahay mba ahafahanay mifantoka tsara miaino ny afatrao. Ary ny fonay rehetra koa Jesosy mba tobasy ny rahasoanao, mba ho tonga tany lonaka aniriny ny teninao tsara, ary koa mba hitondra voka-tsoa be dia be eo amin'izay rehetra ataonay. Misaotra tompo. Dia mitenena aza tompo malala fa vonona iaino anao izay mpanomponao. Amen. Dia mbola mpifaliana mandrakariva ry havana miarabana antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola mpitiavana ihany koa no hanonana ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny Genesisy toko 7. Genesisy toko 7 ny andininy voalohany, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Genesisy toko 7 ny andininy voalohany, hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary hoy Jehova taminao midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Amen. Tamin'izany fotoan'izany tokoa ry havana dia hita fa niaina tanteraka tao anatin'ny faharatsiana, tao anatin'ny ditra maro isan-karazany, tao anatin'ny fahadalana mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona marobe. Teo anatrehan'izany nefa ny tompo ry havana dia tsy vitany hoe nalahelo na tezitra fotsiny, fa tena nanenina mihitsy izy nanaovany ny olona tambonin'ny tany. Tena tofoka tanteraka ny tompo satria ireo olona rehetra notahiny, nosoaviny, nambininy tamin'izay rehetra nataony dia iny fa nivadika taminy. Niala tanteraka taminy satria naleon'izy ireo ny safidy ny aina tao anatin'ny fahadalana, tao anatin'ny fiainan-dratsy maro be. Ny zavatra tsy takatry ny sain'ireto olona tafasaraka tamin'Andriamanitra ireto nefa ry havana dia tsy fantany. Fa raha toa ny tompo latsam-pahanenenana toy izany dia tsy hoe vitan'izany fotsiny, fa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra anankiray ny tompo. Ary ny fanapahan-kevitra izay niraisin'Andriamanitra teto dia zava-doza mihitsy satria aringany tsy hisy ambonin'ny tany intsony ny olona izay noforoniny, ary koa ny biby fiompy rehetra sy ny biby mandady rehetra tamin'ny alalan'ny safi-drano lehibe izay nanarona hatramin'ny tendrombohitra faran'izay avo indrindra aza. No kosa nefa ry havana dia fantatr'Andriamanitra fa lehilahy marina sady tsy mba nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy. Izany hoe hitan'Andriamanitra fa tena nanaiky niara-dalana taminy tokoa Noa sy ny ankonany. Ary izany indrindra no nahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Noa hoe midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Noa mantsy ry havana dia lehilahy matahotra an'Andriamanitra, ary izany dia tsy mba notazominao azy irery ihany, fa nivady aman-janany rehetra koa dia notezay tao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra tanteraka ihany koa. Izy tsy mba nijery izay fomba niainan'ny ireo olona manodidina azy
fa ny aina mandrakariva tao anatin'ny fahatahorana sy ny fanajanan'Andriamanitra. Mety tena nisy mihitsy ny fadrabirabiana nataon'ny olona tamin'ny Noa mianakavy tamin'izany, fa tsy niainao an'izany izy ireo, fa nisafidy hiara-dalana tamin'Andriamanitra hatrany hatrany. Tsapan'ny Noa loatra mantsy ry havana, fa ny fitahiana, ny fahasoavana ary ny fanambinana rehetra izay azo nisy ny ankonany dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Ary nahatonga an'Andriamanitra nanavaka Noa mianakavy eny hatramin'ny biby fiompony aza, dia satria hitany loatra fa fianakaviana miaina tao anatin'ny fahamarinana ary Noa mianakavy. Fianakaviana natahotra sy nanaja an'Andriamanitra, eny fianakaviana nanaiky ny fampitantana tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ny tompo mantsy ry havana tsy mitsahatra mijery sy manara-maso ny fiainantsika iray manontolo isan'andro isan'andro. Izany hoe n'aiza le antsika, ninona ataontsika dia hitany avokoa. Ary izany nahatonga an'Andriamanitra hiteny hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ko raha mba iritsika ry havana izany hoe fianakaviana avahin'Andriamanitra ao anatin'ny maro izany, tahaka ny fianakavian'ny Noa, dia tsy maintsy koa isika miaraka amin'Andriamanitra, atahotra sy manaja an'Andriamanitra. Ary tsarovy fa rehefa vitantsika izany, dia tsy ho potika izany na ho rava izany ny fiainantsika, fa tsy maintsy ho mpandresy foana isika rehetra. Raha toa kosa nefa ry havana ka mbola tsy tapa-kevitra hifampitantana amin'Andriamanitra isika, dia tsarovy fa ny fanahy ratsy no tsy maintsy manao izay ho afany hidirany an-tsehatra ao amin'ny fiainantsika. Tahaka izay nataon'ireo Satana niditra teo amin'ny fiainan'ireo mpiarabelona tamin'ny Noa rehetra, ka inona ny hafarany? Niara-ny fahatezeran'Andriamanitra izy ireo, naringany n'Andriamanitra tao anatin'ny fahadalany rehetra. Noho izany, isika ray mpianakaviana rehetra, isika reny mpianakaviana rehetra, eny isika zanaka rehetra ihany koa, aleo mandray ny safidy Noa mianakavy, miara-dalana amin'Andriamanitra, matahotra, mankatoa ary manaja azy hatrany hatrany, satria izany no antom-pamonjena ho antsika rehetra ry havana. Ao amin'ny Josoa 2:20, ny 2:20, dia miresaka tantarana ray mpianakaviana iray atao hoe Iakana. Iakana ry havana dia lehilahy izay tena mifanohitra amin'ny toe-po ny toe-tsainan'ny Noa mihitsy. Izy dia lehilahy azo lazaina tokoa fa tsy nanaiky hifampitantana amin'Andriamanitra, tsy manatahotra, tsy mba nakatoa an'Andriamanitra ihany koa. Satria arakaraka ny nandraran'Andriamanitra azy hoe aza maka na mandray ireo zava-boahozina ao amin'ny tanànan'i Jeriko, dia vao maiky Iakana naka ary nandray nangalatra ny zava-boahozina tao ary nanafina izany zava-boahozina izany tany anaty akanjony. No heveriny tokoa mantsy ry havana fa tsisy ahita zany zavatra ataony izany, kanefa mianja-anja ao anatrehan'Andriamanitra avokoa izay rehetra ataontsika. Enona dia izay farany miafina indrindra any amin'ny lalina aza dia hitan'Andriamanitra avokoa. Ary ny tena loza ry havana dia izao, raha toa ka Iakana no nandika ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy izy irery ihany no niara-ny fahatezeran'Andriamanitra, fa naringa an'Andriamanitra avokoa ny vady aman-janany sy ny Israely rehetra. Izany hoe rehefa mandeha amin'ny lalan-diso zany ny ray mpianakaviana iray, dia ny ankonany rehetra ihany koa no finoan'Andriamanitra. Noho izany dia tsapa tanteraka tokoa ry havana fa tena ilaina ary misy akony be dia be eo amin'ny fiainantsika ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra, ny fankatoavana an'Andriamanitra ary ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fa raha toa kosa ka miasa irery isika, miantehitra amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika, dia hoy ny Tompo amin'ny Salamo 7:20 ny 2:2 manao hoe zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana, izany anefa dia omena ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Ko raha tiantsika ry havana ny ananankonana tafita sy ambinina, dia tsy maintsy ny ray mpianakaviana, ilay lohany eo amin'ny tokantrano mihitsy, no manaiky andeha hifampitantana amin'Andriamanitra aloha, ary tsy maintsy ihany koa matahotra sy manaja an'Andriamanitra. Davida ry havana nanomboka tamin'ny fahatanorana, niaina tao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra,
niankina tanteraka tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'iray manontolo ary dia tsy tapany fa nandresy foana izy tamin'izay rehetra nataony ary izany nahatonga azy teny hoe efa mba tanora ihany aho izy ary efa antitra ao ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafoy ary ny zanany angataka hanina. Izany hoe izay rehetra niankina sy nametraka ny fiainany teo amin'Andriamanitra dia tsy mba nanan-java mahory izany izy sy ny ankonany. Androany ry havana dia asehon'Andriamanitra tamintsika rehetra ny tantaram-piainan'i Noa. Ilay lehilahy marina ny fampitantana tamin'Andriamanitra dia navahin'Andriamanitra tamin'ireo mpiarabelona tamin'izy izay niaina tao anatin'ny faharatsiana tanteraka. Noa kosa dia narovan'Andriamanitra tamin'ilay safotrano lehibe izy mianakavy. Nasehon'Andriamanitra ihany koa hiakana izay lehilahy mifanohitra amin'ny Noa tsy mba nankatohan'Andriamanitra, tsy natohitra fankapanahy ka dia nangalatra tsodro izao. Niara-ny fahatezeran'Andriamanitra hiakana sy ny ankonany ary ny Israely iray manontolo mihitsy no novonono. Matoky isika ry havana fa samy nanapa-kevitra avokoa androany andeha hiara-dalana amin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika, tsy hiankina amin'ny zavatra hafa intsony satria zava-pona avokoa izany rehetra izany raha tsy manatrika antsika ny tompony. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry Andriamanitra raina izy any an-danitro, fa tsy mitsahatra tokoa ianao miteny aminay zanakao, mananatra anay, manintsy ny lalan'ny disonay isan'andro isan'andro. Androany ianao dia mbola nisy sahirana fatratra indray nampahafantatra anay fa tsy ampitovianao mihitsy ny olona manaiky miara-dalana aminao sy ny olona tsy mankatoanao. Nampandrenesinao anay ny tantaram-piainan'i Noa sy ny ankonany rehetra izay nandeha tamin'ny fahamarinana sy ny tahotranao, dia navahinao ireo ary narovanao tamin'ilay safotrano lehibe niantra tamin'ireo izay rehetra nanao ratsy. Hiakana ilay olona izay mifanohitra tamin'ny Noa kosa tsy nankatohan'Andriamanitra, dia tsy natohitra fankapanahy, resin'ilay mena miraviravy ka nangalatra tamin'ireo zava-bohozina nandraran'Andriamanitra azy. Niara-ny fahatezeran'Andriamanitra hiakana sy ny ankonany ary ny Israely iray manontolo. Mankatelina indrindra Jesosy satria fantatray fa mbola fitiavanao hatrany hatrany no nampandrenesinao anay izany tantara roa samihafa izany, satria tsy misy tianao very tokoa izay na dia iray aza, fa samy tianao andova ny lanitrao ary koa isantatra sahady eny ety ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminao rehefa mankatoa ny didinao izay rehetra. Ko mangataka izay tompo malalo, fampio izay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, ahafahanay mankatoa tsara ny didinao ary koa andresenay izay rehetra mety ho endrika fankapanahy ary ny sitrapona ho rery ihany tompo no tanterahanay sy ny ankonanay. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana ny ao anareo mahireza mahireza. Ho ny tompo aminareo hoe miaino ny feoko ary mankatoava izany araka izay rehetra andidiko anareo, dia oloko ianareo ary izao kosa ho Andriamanitra reo. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.